Miarahaba, izy fiatohany ny oram-baratra ho an'ny rapitso amin'ny ilany atsinanana nalamangy iny. Raha mahakasika ity andian-drahona ity izay mbola arahana maso akaiky amin'izao fotoan'izao dia manantona amin'ny tendrony avaratra atsinanan'ny Gasikara izy. Ny maripana ambony indrindra kosa dia izy fidinana amin'ny farany herinandro any. Toy izao ary ny atsipiriany amin'ny mety toetry ny andro raha ho an'ny rapitso. Ny maraina dia azo sisan'ny oram-baratra ny aty Morotsiraky, Sofia sy Boeny aty. Andrahoana kosa ny andro any Betsiboka, ny faritany Antananarivo alaotra mipakatra ny antsinanana any sisan'izay dia ifandimbidimby eo ny rahona sy ny masoandro. Ny hariva kosa indray dia mbola andrahoana trany any aty amin'ny Analamanga sy alaotra mangoro azo orana tandrifin-drahona Araikotroka kosa ny faritany Mahajanga, Menabe, Bongolava ny mipakatra any atsimo atsinanana sy Anosy sisan'izay dia mbola ifandimby hatrany ny rahona sy ny masoandro. Ny maripana voavinavina ho an'ny rapitso ny ambany indrindra dia 10 degré Celsius aty Avakinankaratra, ny ambany indrindra manodidina ny 12 ka hatramin'ny 17 degré Celsius ny eto afovoantany, ary ny ambony indrindra kosa dia mananika hatrany amin'ny 4 degré Celsius hitantsika aty Antsiranana sy Mahevatanana aty. Raha mikasa hivoaka ivelan'ny Madagasikara kosa ianao dia toy izao ny mety toetry ny andro ho an'ireo tanan-dehibe sy nosy manodidina. Anorana tandrifin-drahona ny Paris sy Seychelles, ho avy ny orana ny Comores, ifandimby-ndrahona sy masoandro any Milan, Johannesburg, Bangkok, Maurice ary Balika be ny masoandro any Nairobi sy La Réunion. Ho an'ny rapitso ny masoandrontsika dia hiposaka amin'ny 10 ora mahery 10 minitra raha toa ka iletika amin'ny 1 ora mahery 17 minitra. Izay indray ary no azonareo sanao tamin'ity alina ity. Manome fotoana anao ny tenako amin'ny manaraka indray. Veloma daholo eo.